mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miraba antsika riavako malala tratra ity zoma fa 20 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio riavako dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 17, asan'ny apôstôly toko 17, andiny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko 17, andiny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary Paoly nitsangana dia nanofa tanana ka nanao hoe: ry lehilahy Israely sy anareo izay matahotra an'Andriamanitra miaino. Andriamanitra izao olon'ny Israely izao efa nifidy an-drazantsika ka nanandratra ny olona raha ny vahiny tany amin'ny tany Egiptisy. Ary sandry avo no nitondrany azy nivoaka avy tany, ary izy nandefitra tamina taona tany anefitra tokony 70 taona. Ary rehefa nandrava firenena 7 tany amin'ny tany Kanana izy, dia nampandivainy ny tany ireny izy. Tokony ho 550 taona, ary rehefa afaka izany dia nomeny mpitsara izy tamin'ny Samuela Apaminany. Ary rehefa afaka izany dia nangataka mpanjaka izy dia nomen'Andriamanitra azy 70 taona i Saoly, zanaky Kisy, lehilahy avy tamin'ny firenen'i Benjamina. Ary rehefa nanaisotra an'i Saoly izy dia nanandratra an'i Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe: izaho nahita an'i Davida, zanaky Jese, lehilahy araka ny foko, izay hanao ny sitrapoky rehetra. Avy tamin'ny taranak'izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra an'i Jesosy araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Rehefa notoriany Jaona tamin'ny olon'ny Israely rehetra aloha ny batisan'ny fibebahana, fony tsy mbola tonga izy. Ary Jaona rehefa nadiva ho nahatanteraka ny nalehiny dia nanao hoe: ataonareo iza moa? Tsy izy aho, fa indro misy anankiray avy aoriako, ka izaho tsy miendrika ny kapa eo an-tongony akory. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Paoly izay mamintina ny tantara riavako, manomboka amin'ny fivahiniana tany Egipta, mandrapatonga eo amin'ny Jaona mpanao batisa sy Jesosy tiany Paoly ao amina andininy vitsy dia vitsy, andininy 9. Ary dia izany fintina tantara izany nefa dia maneho amintsika ny mahazava-dehibe ny tantara. Toriteny tantara no ataon'i Paoly eto. Toriteny tantara nefa miivo ao amin'i Jesosy. Toriteny tantara miivo ao amin'ilay mpamonjy dia Jesosy zany. Fa izany toriteny tantara izany rehefa malala dia manahitra antsika zavatra vitsivitsy, roa na telo. Ny voalohany dia tsapantsika ny fahadiovam-pony Paoly raha manao ilay tantara izy. Zava-dehibe rehefa ny fahadiovam-po sy ny fahatsoran'ny mpanao tantara, na tantaram-piangonana io, na tantaram-pirenena io, tantaram-pianakaviana io, dia izao zava-dehibe ny fahatsoram-po izay ananany ireny, tokony ho ananany ny mpanoratra na mpanao ny tantara. Ny tantara mantsy afaka malala raha toa ka jerena dia marina fa voaty amin'ny 720 izy vao tena tonga hoe siansa na manana izao endriny hitantsika izao ka nampianarina tany amin'ny université. Fa ny tantara dia ataontsika hoe efa ela, efa tamin'ny andron'ny Hérodote no fantatra fa nisy ny tantara.
nefa nanomboka ny tantara da ateoriana kely ny aza ty amy taona efajato telopolo sy efajato alohan'ny Kristy de efa nanomboka ny fanoratana ny tantara ny amin'ny ataotsika hoe amin'ny endriny zay ahitantsika azy ny dikany teny hoe tantara mantsy amin'ny raha ohatra ka araisina amy teny frantsay hoe histoire tsy teny frantsay loatra akory ny teny hoe histoire fa teny grika historia zany hoe fanadihadina enquête famakafakana ary famakafakana ny zavatra nitrangana ny zavatra efa lasa no zany dia ny tantara de manatoerana lehibe mihitsy tsy eo amy fiainan'ny olona tsirairay ihany fa ny tantara de manatoerana lehibe mihitsy eo amy fiainan'ny firenena satria mampahafantatra ny olona ny lasa izy mba tsy hamerenan'ny olona intsony ny fahadisoana zay natao tany amy lasa fantarina ny lasa mba hahafahana manatsara ny hoavy mba hahafahana mamantatra ny hoavy zava-miafina aminao ny hoavy an'Andriamanitra fa ny tantara de manampy anao hanombana ny hoavy ny tantara de manampy anao hampazava koa ny ankehitriny fa raha tsy nay raha tsy fantatrao ny lalanao ale de fantatra hoe avy taiza ianao ny tantara de mampafantatra hoe inona ny natao tany aloha mba hafantarana hoe inona zany ny tokony atao ankehitriny ary inona ny atao amin'ny hoavy raha tsy fantatra hay hoe andeha aiza de raha mba fantatra kosa ny hoe avy taiza de mba fantatra re aveo manao hoe no zany de ho aritsika zany satria tsika avy aty rehefa mba fantatra hay manao hoe iza moa sika de am'izay fotoan'izay afaka miresaka sy mifanangalo hevitra am'izay rehetra mety olona manodidina anao ny tantara dia fitaovana tsy azo ialana mihitsy raha ohatra ka te androso raha te ahazava te hamantatra ny ankehitriny eto de toroteny tantara ho tsika nataony Paoly ary hitatsika ao anatiny zany tantara zany ny fahadiovam-pon'ny Paoly mitantara zava-dehibe zay aloha ny hoe zay ataotsika hoe honnêteté na fahatsorana fahadiovam-po ataotsika hoe fahendrena ananan'ny olona zay manoratra na mety na tantara misaotra masina io na tantara-piangonana io de tena zava-dehibe zay inona no mahatonga atsika manamarika an'izany Paoly dia taranaky Benjamina avy amin'ny fokon'ny Benjamina tahaka ny Saoly mpanjaka zay nahatonga ny Saoly nitondra ny anarany Saoly mpanjaka satria avy amin'ny fokon'ny Benjamina tahaka ny Saoly mpanjaka ary de zay nahatonga ny Saoly ho Saoly ny anarany fa rehefa mitantara any Saoly Paoly eto hitatsika manomboka nandiny viraika amby roapolo ary rehefa afaka ndray zany de nangataka mpanjaka izy ka de nomen'Andriamanitra azy 7 taona i Saoly zanaka Kisy lehilahy avy tamin'ny fireneny Benjamina ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy de nanandratra ny Davida ho mpanjakany zany hoe tena tsy menatra mihitsy tamin'ny tantarany Saoly i Paoly na dia razam-beny aza i Saoly raha ny olona rehefa manoratra ny tantaran-drazany na ny tantarany mahakasika azy de zao amboariny lay tantara ndraindray aza afeniny ary ndraindray aza dia zavatra diso de amboariny ho amarininy am'izay fotoan'izay de manjary mandiso tantara fa i Saoly eto de tena tsy menatra mihitsy i Paoly eto de tsy menatra mihitsy ny teny manao hoe zany Saoly zany de zao nesoron'Andriamanitra tamin'ny mahampanjaka azy ary nanandratra olona hafa izy zany hoe tsy menatra mihitsy Saoly miteny manao i Paoly eto miteny manao hoe naongan'Andriamanitra nge zany Saoly zany razam-benay zany ndraindray tsika rehefa motsika manao hoe ndraindray rehefa hitatsika amin'ny olona manoratra tantara ankehitriny de ndraindray amboarina le tantara zavatra efa fantatra fa tsy nety de ndraindray atsaraina indray hany ka manjary tsy mihitsy mihitsy voka-dratsiny de zao tsy mihitsy mihitsy satria tsy maka lesona tokony ho ekenany hoe teto rehefa tsy nety ny nataony Saoly de nekeny Paoly tsy nety zay toy izy manao hoe de nalana mihitsy kosa aloha izy fa raha itsika no mitantara de namboaritsika hoe tsy nalana nge izy fa asa zay mety ho tantara ataotsika eo hany ka manjary tsy manaiky hany ka manjary tsy mety mianatra amy tantara isika tsy mety mianatra amy tantara isika satria
tsy madio fo mamaky ny tantara tahaka ny Paoly izay mamaky ny tantaran-drazany eo de tena madio fo mihitsy izy, mahitsy saina izy, tsy mietreritra anadio na iza na andoto na iza zay mampahay tantara azy dia tsy miezaka manadio na inana izy na mandoto na iza izy fa izao miezaka mijery ny solomaso ny tantara arak'izay zavatra nitranga. Tsy misy hoe mahamenatra satria zao ndao afenina satria zao raha izay de zao tsy mety mianatra mihitsy amin'ny tantara de miverina indray le fahadisoa rehefa amboamboarina ny tantara, rehefa lay tantara diso no lazaina fa marina de zao mazava ho azy amerina n'iny fahadisoana iny indray ny ao aoriana. Ho tsika manao hoe zava-dehibe mihitsy ampisoatra masina entiny mampianatra Paoly entiny ny tantara hoe rehefa mba amin'ny tantara manao tantaram-piangonana rehefa mba manao tantaram-pianakaviana de zao aza menatra ny maha ianao anao, aza menatra ny tantara anao. Paoly de tsy menatra mihitsy zay de zao naongana ny razanay fokony Benjamina izy moa tsy any ambany any amin'ny diny hafa izy miteny eo anatin'ny fokony Benjamina hitatsika zany fa zao ilaina ny hoe fanekenao ny tantaranao, rehefa ekenao ny tantaranao de zao afaka manjary manana reharesy fifaliana indray satria Paoly eo de nanitsy niezaka hoe za de fokony Benjamina de faly amin'ny mahafokony Benjamina ahy na de zao aza no nitranga tamin'ny Saoly razanay. Miavako tsika manao hoe indraindray am'ireny ataotsika hoe lafiny ara-tantara ireny tantaram-piangonana tantaram-pianakaviana de zao marina loatra fa misy fomba fiteny vazaha manao hoe ny marina ange tsy filazy, marina rehetra tsy voatery lazaina avokoa fa amin'ny tantara le afaka malala de zao ilaina ny hamantarana azy ireny ary tsy vita hoe fatarina fa ilaina mihitsy ny anekenao ny maha ianao anao, isan'ny mamaritra ny maha ianao anao zany, tsy amboamboarina. Tsika eto Madagasikara de zao isan'ny firenena zay manana olana ny antsoina hoe identité satria tsy itsika nanoratra ny tantara tsika ohatra ny ankabeazany de tsy itsika ny manoratra azy, ndraindray ny vahiny manoratra azy ary rehefa isika koa ary rehefa vahiny manoratra azy de zao amboarin'ny vahiny lay tantara tsy lay tena izy, na koa isika koa raha manoratra ny tantaratsika de zao tsy lay tena izy ny tantaraitsika fa arovantsika ndraindray ny antony maro samihafa misy zavatra arovantsika. Ko malala zava-dehibe ho atsika kristianina ny manaiky ny maha isika atsika, tsy enatra ny manaiky ny fahadisoana ao anatin'ny tantara, tsy enatra kory zany eo anatrehan'Andriamanitra, tsy enatra ny manaiky eo anatrehan'Andriamanitra hoe tompo tsenindro razanay angeny nitondra teny nanompo sampy izy nandahanao mety inona moa ny olana ny tsy andekentsika ndrazanay Andriamanitra de nanompo sampy, nanompo ankely malaza, ndrazanay Andriamanitra de tsy nanaraka ny tsy tia fiarahamonina de ataotsika hoe tsy nilazantsika tany aloha fa mety nirazantsika eo tenatenany eo mety nisy zany. Zava-dehibe ny faneketsika an'ireny mba hahatonga atsika afaka manamboatra ny ho avy. Ny zavatra nitranga tany Roandasana satria mampatsiaro zany dia ny zavatra nitranga marina tatsika fa ny fifamonoana olona anapitrisa anetsiny de zao rehefa mandroatra ny tantara izy ireo ankehitriny de zao tena miezaka mijery ny tantara amin'ny solomaso araka ny tokony ho izy, tsy misy amboarina. Andorangay hiezaka mba tsy hiverenany zany tsony ao amin'ny tantaran'ny olona ny Rwanda de zao andao avoaka ny marina, andao resahana, tsy resahana hifamonoana indray na resahana hifanalina balaka akory fa resahana ao anatin'ny fo mahitsy sy fo madio mba tsy hiverenany zany tsony. Tsy mora akory zany dingany zany mazava ho azy, tsy mora zany fa adidy zany ry havako. Fa ny faharoa raha mamaky ity tantara ity tsika ry havako izao toriteny tantara ataon'ny Paoly zao dia tsy hoe ny fahadiovam-pony ihany fa ny faharoa de zao fantany ray tantara. Betsaka ny mitantara fa tsy mahafantatra tsara lay tantara fa i Paoly eto dia tena nahafantatra ny tantara, ainy amin'ny atsipiriany ny zavatra ny tranga rehetra. Zany hoe ny olona mitantara de tokony olona mahay lay tantara, mahafantatra lay tantara, nandalina lay tantara.
tsy voatery ho ny aina lay tantara izy mety ny apahany am'ilay tantara ihany ny ainany fa betsaky rehafako malala ndraindray ny olona mitantara nefa tsy ny ainany lay tantara na ny mamarina kokoa tsy voatery hoe ny ainany fa tsy ao anatiny lay tsy fantany ny zavatra tantara io zava-dehibe rehafako malala baiboly de mampianatra antsika zany satria tantara ny resahany eto de zao manao hoe fantaro ny tantaranao de tantarao ny tantaranao ataovy hay ny tantaranao zavatra mampalahelo rehafako malala dia maizy azy ny firenena anankiray a de ny tantarany ny firenena tsy mba manana tantara na tsy nanangona ny tantarany na manadiny ny tantarany de zao amerina mandrakariva ny fahadosoana izay natao tany aloha izy no zany de zao tena zava-dehibe ny hoe miezaka mamantatra ny tantara tsy hoe amin'ny fo mahitsy any no ny tantara fa zao fantarina lay tantara hitatsika fa ny zavatra mitranga ao anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina de hitatsika hoe be dehibe ny tantara very tsy fantatra tsony ndraindray ara moa zany ny tenin-drazana de tsy raha hitatsika fa tsy raharahitsika ny tantaratsika tsy raharahitsika na ny sainatsika ary moa ndraindray tsy ny hira-pirenetsika ndraindray tsy haitsika ny sainam-pireneny iny raha be dehibe ny tsy mahafantatra hoe iny ndraika misy abe misy refy inge iny fantatra hoe misy refy iny ohatry zao ny fanaovana ny saina io ny abeny fa tsy hoe rehefa efajoro akory de mety ho saina malagasy misy lafantara tahaka zany a ny io ataotsika hoe ny lova ny patrimoine isan-karazany izay ny zavatra ny zava-dehibe ny tranga raha metraka fanontaniana aminao manao inona kay ny zava-dehibe dimy tena tokony ho tadidinao amin'ny tantaram-pirenena de asa rezy io zay zava-dehibe dimy ifanarahantsika ka hoe androana reto tsy maintsy ho tadidy ao anatin'ny mahafirenena ny firenena inona reny zava-dehibe dimy tokony ho tadidina ao anatin'ny fiangonana ka na iza na izy ao anatin'ny fiangonana de mahatadidy hoe reto zavatra dimy reto tsy azo adonona mihitsy ato anatin'ity fiangonana misy atsika ity ohatra rehavako malala hotsika manao hoe Paoleton de manao autorité ny tantara ary manazava fa ny tantara de ilaina fantarina ary ny olona amy tantara de olona mahafantatra ny tantara manana adidy ny olona mahafantatra ny tantara hitantara fa ny fahatelo zay hitatsika rehavako malala eo ampamakina ity toriteny tantara ity de zao ny ivon'lay tantara de Jesoa io no mahasamy hafa ny tantaram-piangonana sy ny tantaram-pirenena samy tantara izy mety ho mitovy ihany ny méthode sy ny tahaka zany fa zay tsy tokony ho adonona amin'ny antsoina hoe tantaran'ny fiangonana dia ny ivony zany tantara zany de Jesoa rehefa mamaky ny tantaram-piangonana zany sika de tsy mitovy amin'ny famakina ny tantaram-pirenena mety mitovy ny méthode tsy maninona mety mitovy ny fomba fiasa-karazany ny hoe samy mampiasa loharan'ny tantara mantsy mitovy daholo telo loharano anivozana tantara telo ihany na tantaram-piangonana tantaram-pirenena tantaram-pianakaviana de telo nanivozana tantara na ny zavatra mivaingana hita maso edifisy zavatra mivaingana sapahitana tsangam-bato fasana inona avy reny iny fitaovana voalohany fitaovana faharoa ny soratra izy tsy etikevitra ny taratasy isan-karazany projet verbaux isan-karazany soratra ary ny fahatelo de loharano am-bava ny fitadidian'ny olona zany zay mbola any am-bava any na tantara inona de ro telo ro mandrakariva ny fitaovana ampiasaina na fiangonana io na inona saingy zao ny ivon'le tantaram-piangonana na ny ivo de zao mandrakariva miivo ao amy Jesoa marina loatra fa amy tantara dia tsy voatery hoe hita ao anatiny hoe de Jesoa ahoana moa fa tokony ho hita ao anatin'lay tantaran'ny fiangonana ro hoe ny tantaran'ny finoana tokony ho hita ao anatin'ny fiangonana ny tantaran'ny ny ainan'ny olona ny finoany ny ainan'ny olona ny fanoloran-tenany any amy firenena de zao tsy voatery ivo amy Jesoa le izay mahafirenena azy fa miivo asa amina olona amin'ny olombelona anthropocentrique miivo amilay fiazahan'ny olona miivo amilay fikirezana ainan'ny olona raina rona maromaro
misy mahasamy hafa azy fa na inona de zao zava-dehibe na atsiarovantsika manao hoe ny tantara de zao mitaonantsika andray an' Jesoa. Ny tantaram-piangonana, ny tantaran'ny finoana, ny tantaran'ny fitoriana filazantsara de mitaona antsika andray an' Jesoa tahaka ny nataony Paoly teto. Tsy mitantara feno tantara Paoly, tsy mitantara Paoly ka mampitodika ny olona amin'ny fahalemen'ny olona, ny tantarany Saoly izy. De hoe Saoly ange ninjery lavo Saoly na naongana izy, mitantara ny niditra ny zanak'Israely tany anefitra izy, hoy izy hoe 1:20 nandefitra tam'izany ditra ny zanak'Israely zany Andriamanitra, mitantara ny fahalemen'ny Paoly. Fa izao tsy zay ny tsindrina, lazainy ny marina, lazainy tamin'ny fo mahitsy, fa izao ny zava-dehibe de zao Jesoa ifo, zany hoe nitaoman'ny olona ahita an'Andriamanitra tao anatin'ilay tantara. Raha ohatra zany any ka misy fiangonana mankalaza an'Andriamanitra no nitsangam-bato na fotoana manokana de zao na mankalaza jobily na olon-dehibe na tsy haiko fianakaviana mpitandrina de zao tsy de le olona loatra akory no zava, tsy mifahalemen'ny olona no indraindray no resahana na avoaka mazava ho azy fantarina resahana, fa tsy miivo amin'iny akory fa miivo aminy hoe nanahoana ny ainan'ny olona ny finoana, nanahoana ny falaisan'ny olona nanao Jesoa, nanahoana ny fitiavan'ny olona zany asan'Andriamanitra zany, nanahoana ny ainan'ny olona ny fifankatiavana. Afaka malala tompomaso am'izany toriteny tantara izany no zara mofinaina ho antsika anio. Fa raha fitinina de hevitra roa lehibe ny tiany Paoly ho takatra ao. Andriamanitra no mitondra ny tantara, na inona de zao tsisy kisendrasendra amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mitondra ny tantara, na eo aza ny fahalemen'ny olombelona, na eo aza ny tsy fahaizan'ny olombelona, na eo aza ny fivilian'ny olombelona, na eo aza ny fahotan'ny olombelona de zao Andriamanitra ihany no mitondra ny tantara. Andriamanitra ihany no mitondra ny tantara, ary io Andriamanitra mitondra ny tantara io lehibe noho ny fahadisoan'ny olombelona. Tsy hoe satria nanoty Saoly de lava ny planin'Andriamanitra, na tsy hoe satria mahafiloa ny zanak'Israely tany anefitra de rava ny planin'Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra mandrakariva mitondra ny tantara ao anatin'ny fahalementsika olombelona, ao anatin'ny fahalemen'ny fiangonana, ao anatin'ny fahalemen'ny mpitondra, ao anatin'ny fahalemen'ny mahampanotany olona, de ao anatin'izany no hitondran'Andriamanitra ny tantara. Ary satria Andriamanitra no mitondra ny tantara de ny zava-dehibe de zao ny fahatokisantsika an'Andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly de ny zava-dehibe faharoa zay asehon'ny Paoly amin'ity de ny hoe tsy Andriamanitra ihany no mitondra ny tantara fa izao ny olona tsiraray avy de tompona andraikitra ao anatin'izany tantara zany, ary tsarainy zany tantara zany. Tsy hoe Andriamanitra mitondra ny tantara de tsy manao na inona isika, fa Andriamanitra mitondra ny tantara, fa ny olona tsiraray avy de zao tsy maintsy ho tsarainy io tantara io, tahaka ny nataony Saoly, tahaka ny tenenana ny Davida, tahaka ny tenenana ny Abrahama, tahaka ny tenenana ny Mosesy, de zao tsy maintsy ho tsiaivona ao anatin'io tantara io, ary ho tsaraina ao anatin'io tantara io. Andriamanitra mitondra ny tantara, fa ny olona de mandray anjara ao anatin'io tantara io, ary tsy maintsy asehon'ny tantara izay maha izy azy ny olona. Afaka malala engane ianao kristiana tsiaro fa misy heviny ny fiainanao ety ambonin'ny tany ange, mandray anjara amina tantara ianao, tantaran'ny famonjen'Andriamanitra, tantaran'ny fitoriana ny filazantsara eto ambonin'ny tany. Ianao eto amin'ity 70 taona 80 taona ninan'ity de zao mpandray anjara ao anatina tantara zay Andriamanitra no mitondra azy ianao, de hitonao ahoana zany ny tantaram-piainanao, mba inona no hitondranao ny tantaram-piainanao ao anatin'izany tantara be zay hitondran'Andriamanitra ny fitoriana ny filazantsara zany, nanao inona tety ambonin'ny tany. Afaka malala ny tompony hitahiry anao mba hafanafoenao hanao ny tsara, ka ho tsaron'Andriamanitra ny tsara nataonao, ary ho tsaron'ny taranaka koa ny tsara nataonao, mba hanohizany zany amin'ny ho avy. Lavaka tompo misaotra anao noho ny amin'ny toriteny tantara zay nataon'ny Paoly ka mby aty aminay, toriteny zay mampitodika anay ao aminao Jesoa, toriteny mamitina ny tantaran'ny famonjena, fa ianao no
tompon'ny tantara. Ianao Andriamanitra no mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendrenao. Tompo, mivavaky zahay, mandray anjara ao anatin'ny tantara, dia ampahirezo zay Tompo, mba ho modely alain'ny taranaka anoriana tahaka nitondranay ny tantaram-piainanay, nitondranay ny tantaram-piangonanao, ny firenenay aza. Hamaky zay tantaranay ny taranaka any aoriana. Ary dia aoka Tompo, mba ho tantara velona, hitondra soa azy ireo ary ahafahany manitsy ny ho avy no ho hitan'ireo mpamakina ny tantaranay ankehitriny. De indreto zay Tompo, mivavaka aminao, tehirizo anana fanedretena hianara roatra ny fotoanao omenao, mba hitoriana ny filazantsara, fa izahay de manana andraikitra amin'ny fanaovana ny tantaran'izao tontolo zao. Izahay no fiasana manova izany, tsy mety manohy zay tsara, manongotra zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Miaina ao anatin'ny tantara zay de ampahirezo Tompo, ny fahendrena. Fa afaka ho an'ny fianakaviana tsirairay, tehirizo mba ho tiany tantaran'ny firenena, ho tiany tantaran'ny fiangonana, ary am'izay mety ho fitavozavozana de anana fanedretena hanitsy ny tsy mety. De mitoera aminay Jesoa ary manjaka ao am-pony mandrakariva mba ho epistily velona sy fifalianao ny fiainana isan'andro. Amen.